dia manolotra ny arabafinatritra topolasy topovavy tonga eto amin'ny fandarana Dalina amin'izao alarobia izao ary dia minasantsika rehetra anaraka izany hatramin'ny farany amin'izao fotoana izay atao hoe mamay zany raha ny lafiny fiainantsika zanak'olombelona maneran-tany noho ny fisian'ity valanaretina coronavirus na ny covid-19 ity ary dia tsy misy sehatra na iray aza maneran-tany tsy voadonany ity aretina ity ary ny afrikanina satria tsika ty Afrika misy atsika ny afrikanina 20 tapitrisa izay ao anatin'ny farahidin'ny fahantrana amin'izao fotoana izao dia anisan'ny mikaikaiky amin'izay ary ny maro misy amin'izy ireo zany dia zareo eny amin'ny tontolo ambanivohitra satria maro ny mpamboly sy ny mpiompy no tsy dia ataontsika eo amin'le sehatra goavana fa ny mpamboly madinika sy ny mpiompy madinika ireo zany anisan'ny tena mampanara ny filazan'ireo manam-pahaizana ka noho izay anton'izay indrindra zany dia nitodika aty amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jony eto Madagasikara isika ary nanasana ny ministra izay tompony andraikitra amin'izany Andriamatoa Lucien Ranarivelo Rafanomezantsoa izy no vahintsika amin'izao takariva izao miarabanao Andriamatoa ministra. Miarabanao Bertrand dia miaraba ny mpanaraka rehetra amin'ny fandarana manerana ny nosy. Fanondrona izy nefa vahintsika teto amin'ny fandarana ary dia arabaina manokana ianao amin'izao maha-ministra anao izao satria tamin'ny teo aloha dia tompony andraikitra ara-panjakana ambony teo anivy ministera ihany no nanasana anao teto. Ny fanontaniana aloha zany dia hoe manao ahoana ny tontolo ambanivohitra amin'izao fotoana ny covid-19 izao ho anareo ministera zay mpiavo alohany zany ny mpamboly sy ny mpiompy sy ny mpanjono inona ny zava-misy eny tompoko. Misaotra anao amin'izay fanontaniana zay ny amaliko an'izay aloha zany dia ny voalohany hoe hatreto aloha zany ary isaorana an'Andriamanitra sy ny ezaka rehetra nataony rehetra fa tsy dia mbola manenika ny tontolo ambanivohitra ity valanaretina covid-19 ity fa hatreto aloha zany dia mbola ny akamaroany dia ny tanan-dehibe na ny manodidina akaiky ny tanan-dehibe fa ny any ambanivohitra tena ny amin'ny toeram-pamokarana dia mbola vitsy dia vitsy mba tsy tenenako hoe tsy misy ny hatreto aloha zany ny tena hoe fahavoazana mahakasika ny valanaretina io na izany aza nefa dia afaka milaza ihanytsika eo fa nisy fiatraikany tamin'ny tontolo ambanivohitra ny fisian'ity valanaretina ity indrindra tany am-piandohany ny fioboana zany tany am-fiandohany ny siny'ity valanaretina ity naraisina reny fepetra maro isan-karazany reny. Milohan'ny tena idirantsika amin'le fepetra eo amin'ny lafiny fahasalamana mihitsy aloha resahantsika kely aloha zany satria mino fa manana an'ireo ratsamangaika isan-karazany ianao zay any amin'ny faritra sy any amin'ny district any zay ny tiana fantarina hoe tsy dia tena misy risque tena hoe mampanavy aloha zany ny fahasalaman'ny olona any zany aloha zany raha ny fahalalanao azy. Hatreto zany vao nanomboka ity valanaretina ity dia efa name ny toromarika rehetra ho amin'ny mpiara-miasa ny ministera manomboka hatrany amin'ny aty amin'ny ministera foibe zany hatrany amin'ireo le ratsamangaika any amin'ny faritra sy any amin'ny district ary ireo mpiara-miombina antoka rehetra sy ny tetikasa zay eo mba fiahin'ny ministera nampafantatra amin'ny akapobeany mihitsy ho an'ny vahoaka rehetra any amin'ny tontolo ambanivohitra ny mahakasika an'ity valanaretina ity sy ny fepetra tokony ho raisina mba hiarovana ny tena mba tsotratra an'izany valanaretina zany hoe inona moa ty valanaretina ity dia nampahafantarina ny fomba rehetra ary hatramin'ny fametrahana an'iren'ilay takelaka fisy sy ny fandaharana tamin'ny aina aman-jery isan-karazany dia nandray andraikitra daholo mpiara-miasa rehetra teto anivon'ny ministera mba tsy tompotrano miony zany ireo mpamokatra any amin'ny tontolo ambanivohitra rehetra any mahakasika an'ity valanaretina ity izay no isan'ny hoe nafahan'izy ireo koa zany naka mifepetra amin'ny fiarovatena amin'ny fanarahana amin'ny antsakany sy andavany andreny fepetra zay napetraka ny fanjakan'ireny. Milohan'ny idirantsika amin'ny tena resaka mijanona anatin'izay covid zay ihany koa ny ho an'ny mpiompy manokana zany tiako resahana eto satria ny
ny biby ihany koa mety ho porteur sain ve izy ireny ny amin'ny ankapobeny aloha zany a atreto aloha mbola Fiompy tsy zany le biby fiompy raha ny biby fiompy zany le akoho-mamborona sy ny omby ny kisoa sy ny rehetra dia tsy mbola nisy aloha zany aloha ny filazana fa mitondra an'ireny aretina reny fa na izany aza nefany a fipetraka ankapobeny amin'ny fitantanana amin'ny fiompiana dia tsy de tsara loatra ny mifanerasera be loatra amin'ny biby fiompy a zany de fipetraka ankapobeny amin'ny fanarahana ny fahasalamana sy ny fitahinan'ireo le biby fiompy reo akory a fa tsy hoe fipetra manokana fa am'izao valana aretina zao zany de mila mitandrina manokana tsika mba tsy hisian'ny risque zay mety iseho a na de mbola tsy voamarina raha scientifique ary zany tsy nisy nanam-pony hoe fisiny ty aretina covid-19 ty isika ary ny atao hoe ny programme rehetra raha tany am-piandohana ho anareo nivon'ny gouvernement zao tany amin'ny asa voalohany ny volana febroary ngamba sa faraparan'ny volana janoary nisy an'le fiovana fanovana mpikambana man'ny gouvernement tahiny a de tam'izay a namaritra eo moa zany ny PGE sy ny laharam-pahamehana ho an'ny fanjakana fa ho anareo zany rehefa mitrango ty aretina ity ny zavatra misy a dia miteraka fikorotanana eo amin'ny sehatra maro le izy manova ny laharam-pahamehana eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ve ny fisiny eo aretina io tokoka ny laharam-pahamehana zany atao ministera fambolena sy ny fiompiana aloha dia mbola mijanona lay velorano natao amin'ny filohan'ny repoblika dia ny fahatratrarana ny fahavitatena ara-tsakafo zay le autosuffisance alimentaire iny zany tsy miova iny fa iny ny tena lalatsaina mitarika ny asa rehetra eo anivon'ity ministera ity fa ny zavatra niova kosany a de ny hoe misy lafy ny asa zay lasa mila atao aingana kokoa zany lasa laharam-pahamehana bebe kokoa zany a ametrahana tsindri-peo bebe kokoa noho ny lafinasa sasany a zay ngambany am'le fandaminana am'lay fanatanterahana an'lay asa fa laharam-pahamehana ary zay zany tiako tsindrina hoe everiko fa isan'ny zava-dehibe lay fomba fijeriny fitondrana am'izao fotoana zao hoe nametrahana ny maha laharam-pahamehana fahavitatena ara-tsakafo fa am'izao valana aretina zao zany de vao mainka tena hita hoe tena zava-dehibe tokoa kay ho an'ny firenena ny fahavitatena ara-tsakafo satria raha misy ny fikorotanana amin'ny famatsiana maneran-tany dia ny firenena rehetra zany de samy miantoka an'izay fahavitatena ara-tsakafo ho an'ny vahoaka sy mimponina ao amin'izay ka tena tsy diso mihitsy zany lay velorano a sy lay laharam-pahamehana mipetraka eo anivon'ny ministera sika moa zao anatina session parlementaire ary tafiditra ao anatin'izany ny fijerena ny lafiny ara-bolana ny anatin'ny LFR ho an'ny ministeranao manokana ve raha fijery azy satria tombanany maro fa fambolena sy ny fiompiana ary nijonga amba zao ny mety azo iaterana am'izao atao hoe crise ateraky ny aretina izao a misy fanamboarana ve ny tetibolanao misy fampitomboana sa manakory ny fandehany ary raha ohatra tsy nisy inona no sosokevitra hoe inona no tokony atao raha ohatra hoe tena hitodika ametraka ho laharam-pahamehana mikasika ny fambolena sy fiompiana eo amin'ny fiatrehana ny ty aretina ty tompoko ny tetibola ministera ny fambolena fiompiana ny jono a de tsy azo sarahana am'le tetibola ankapobeny a zay esan'ny gouvernement zany hoe ny gouvernement zany dia mametraka laharam-pahamehana ankapobeny a hitarihany a ny fampiasana an'izay le tetibola mpanjakana zay de anatin'izay zany a misy ny ataontsika hoe fomba fijery na vision zay apetraky ny gouvernement io a de mifanindra andalana foana aloha amin'ny politika ankapobeny ny fitondram-panjakana fa anatin'izay zany a de tsy maintsy mametraka laharam-pahamehana satria fantatritsika araka nyreny nambaran'ny prime ministre reny raha niona tamin'ireo lay parlement izy a fa nisy fiatraikany any amin'ny kitapom-bola mpanjakana ankapobeny na ny budget mpanjakana ankapobeny ty valana aretiny ty zay zany aloha zany a no teboka iaingany zay dia manoloana an'izay zany de tsy maintsy nametraka koa zany ny fitondram-panjakana ny laharam-pahamehana tena laharam-pahamehana zany hoe ny priorité de priorité de ao anatin'izany moa zany satria anatin'ny fahamehana ara-pahasalamantsika tsy maintsy tsinjovintsika zany lafiny ara-sosialy aloha satria ny olombelona ny zava-dehibe indrindra ny fahasalamana no ambony indrindra zany dia aorinan'izay zany lafiny ara-sosialy zay zany lafiny ara-ekonomika
ary ao anatin'izay lafiny ara-ekônomika zay zany ny misy ny ministera amin'ny fambolena ny fiompianany jony zay nametrahana ihany koa an'ilay hoe ny andraikitra zay sahaniny zany a dia ny fanatanterahana an'izay le hoe fahavitatena ara-tsakafo zay iantoka ny sakafo an'ny malagasy rehetra manoloana an'izay mety ho riska zany a aoriana kely ao a raha toka mitoy ny fikorontanana amin'ny famatsiana maneran-tany a dia tsara ihany koa tsika raha ohatra ka manakaiky na mahavita tanteraka an'izay fahaleovan-tena ara-tsakafo zay de ao anatin'izay lalatsaina zay zany nandrafetana ny lahara-pahamehana ao anatin'ity teti-bolam-panjakana LFR ty ary ao anatin'izay ihany koa zany nandrafetana ny politika sy mipaikady eo anivou ministera amin'ny fambolena fiompianany jony ny lahara-pahamehana hoe ianao eo amin'le hoe fahavitatena ara-tsakafo ary lahara-pahamehana zay efa nipetraka hatramin'ny fotoana zay nandraisanao ny ministera zany mbiaiza zany izy io am'izao fotoana zao na ioza zany ny coronavirus ianao raha teo nilaza fa tsy de voakasika loatra aloha hatreto ny eny ambanivohitra amin'ny tontolo ny famokarana mbiaiza zany zay dingana vita zay toko ny lahara-pahamehana zany tena hoe maridrefa ndrefesantsika aloha ny hoe fahavitatena ara-tsakafo amin'isika malagasy mpanjifa vary isan'ny mpanjifa vary be indrindra de io zany maridrefo ray lehibe zay andrefesantsika hoe aiza ho aiza ny fahavitatenantsika ara-tsakafo dia nanao ezaka manokana zany ministera tao anatin'izay taona ray mahery zay a dia nivokatra moa zany de hita fa nateo arany ataontsika hoe ny reny tondradrano sy zavatra nitranga teto amin'ny firenena reny ny fiovaovan'ny tontolo iainana dia niakatra ny vokabary teto Madagasikara ny tahan'ny vokabary eto Madagasikara nisy fitombony zany zay zany hoe mizotra tsikelikely ary mizotra makany amin'ilay fahaleovan-tena ara-bary zany tsika eto Madagasikara misy taremarika ve azonao hanoanana zay ny taremarika zany a raha amin'ny tsika miteny zao zany zao dia ny ataontsika hoe estimation de production nataon'ny technicianina dia eo amin'ny valo alina sy eninetsy sefatra tapitrisa taonina ny akotra antenaina hiakatra amin'ity taompamokarana ity ny ao anatin'izay zany a de fa ao anatin'izao lay ataontsika hoe fotoanany grande récolte nany hoe ny fijinjam-bary zao zany ho an'ilay saison voalohany a dia ny 5.700 zay zany a dia fa niakatra amintsika miteny zao 5.700 zay tombatombana zay zany a dia atenaina hiakatra ho jinjaina hatrany amin'ny faran'ny taona 2021 zany hoe mbola misy zany a reo lay ambolena am'izao fotoana zao zany a vary jeby a sy reo lay contre saison isan-karazany a ary mivary aloha any amin'ny faritra sasany ka nametrahana an'izay tombatombana zay zany de hoe raha toka tsisy fiovana ny fomba famokarana mitoy izao niezaka zay efa natao hatramin'izay a de zay valo alina sy eninetsy sefatra tapitrisa taonina zay zany ny akotra vokatra eto Madagasikara amin'ity taona 2021 ity nisy fiakarany eo amin'ny 500 eo zay a raha oharina tamin'ny vokatra tamin'ny taona tany aloha tamin'ny taona lasa raha izay no raisitsika ho ampitahana aminy raha zay le vary miakatra zay eo amin'ny tombatombana mihoatra amin'ny tsika moa miery mihinam-bary tsika malagasy tia misakafo zany mihinam-bary raha mihoatra amin'ny filana raha-baritsika zany zay manahoana zay vokatra vokaritsika zay mahavita taona ve zay tompoko raha zay vokatra zay aloha zany raha am'le fanjifatsika vary eto Madagasikara dia raha mivary fotsy mety vinavinaina zany tombanana mbola misy tsy fahampiana eo amin'ny 200 tonnes 200,000 tonnes ny vary fotsy eo zany tsika zany hoe na kofona dolo ve zany misopotra rehetrarehetra misy any de mbola misy an'izay sa avy amin'inona nakanao an'izay le mantoa milisitra zay le tiako resahana satria tsika ny hoe manana vary any amin'ny district sy ny toerana rehetrarehetra any zany hoe misy karazana mety atao hoe rétention ihany nefa tsy rétention satria zay mahazatra ny olona nefa eo koa ny olana eo amin'ny lafiny ny lalana amohan'ny vokatra raha tena hoe alaina dolo ny vary avoaka dolo ny vary any amin'ireny toerany ireny manahoana sa sarotro ny mety ahitana an'izay
ministèrenao raha teo dia misandrahaka any amin'ny tontolo ambanivohitra. Zay zavatra zany efa napetraky ny teknisiana io nge misy fanadiadiana lalina ataon'ny teknisiana zany ny afatarana ny amoahana an'izay taremarika zay. Eto Madagasikara zany zao dia fantatra raha mpitahina anisan'ny mponina isaky ny faritra sy ny fandaniana ataon'ny malagasy tsirairay sy ny vokatra isaky ny faritra dia misy ao amin'ny faritra 5 eo no tena manana mamokatra vary ary misy ambombava betsaka izay natao any amin'ny faritra mpanjifa. Reny zany efa fantatra hoe aiza ireo faritra zay manana an'izay ambombava betsaka zay dia misy mifaritra zay na dia mivokatra manontolo ao zany mbola tsy ampy ho an'ilay mponina ao atoerana. Reny faritra reny zany no ilaina fijerevana manokana reny. Zay zany efa fantatritsika efa navitana n'ilay ataontsika hoe cartographie mihitsy zany ho an'ny faritra rehetra eto Madagasikara mba ahafahantsika mandrindra an'izay famatsinana arabary zay ary zay dia niarahana niaraka tamin'ny ministera mivaritra nametraka an'izay. Dia zay zany ahitantsika hoe raha izao no mitohy zany ka tsy manao ezaka manokana tsika kanefa anao ezaka manokana zany fitondram-panjakana amin'izao tsika varijeby sy ny vary aloha zao dia eo amin'ny vinavinaina tombanana eo amin'ny 2 hetsy taonina eo kanefa anao zay le ezaka atao zao. Zay zany nisan'ny zavatra niova ao anatin'ny programa nasa ministera dia ny hoe aleo afainganina dia ny amin'ity taona ity ny ahafahantsika manatratra le fahavitantena ara-tsakafo ka anao ezaka manokana zany sika zao ho an'ilay vary jeby ho an'ilay vary aloha sy ireo le fitaopambolena zay mbola atao amin'izao fotoana zao zay mamokatra ny 500 ny vokatra amin'ity taona ity anao ezaka tsika miresaka fametrahana nireny anam-pamokarana fampiasana nireo lay masom-boly zay betsaka azahoana tamokatra ambony be reny sy ny ezaka maro isan-karazany napetraky ny ministera mba hiena zay tsy oatra fa hiena ambany dia ambany zany zay ilay tsy fampina zay raha toka izy zay. Eo amin'izay resaka fambolem-bary izay ihany mitatitra nataon'ireo parlementaire tamin'ny fiona taminao teo anivon'ny androm-panjakana ny hoe misy amin'ireo le fotodrafitrasana tanimbary ohatran'ny tototry ny atsangany fasika vokatry ny fikorotana amin'ny tontolo iainana ihany koa satria eto amintsika koa zay somary anisan'ny eo ny covid fa mafimafy ihany koa ny aterak'izay le fiovana ny toetry ny andro zay raha tsy ilaza fa tsy ny marovoay ihany koa ny farina loatra zay raha namafantatra fa ohatran'ny efa somary mila odrenena miliny le canal mitondra le rano manondraka n'le faniriny aiza ho aiza zany atao hoe ny programme na nitetikasa ministera hitina miatrika an'izay. Horesahako manokana mahakasika amin'ny faritra loatra rehefa avy eo fa ny akapobe no resahako hoe tena marina tokoa zany fa noho ny fahasimban'ny tontolo iainana indrindra ireo ilay sahandrika reo dia be dia be zany fotodrafitrasa no ajariana eto Madagasikara no misy fahavoazana indrindra rehefa betsaka ny orana milatsaka dia misy fasika misy atsanga manototra nireny fotodrafitrasa reny ary reny zany tena isany be dia be fitakiana ataon'ny solombavam-bahoaka sy ireo ilay parlementaire na ny be ny tanàna ihany koa tia ministera hoe mba vonjeo areno ny fotodrafitrasa ty aminay tsy voatery le fotodrafitrasa lehibe ihany zany no naova ministera ezaka amin'ny fotodrafitrasa rehetra satria raha manome taremarika zany zao eto Madagasikara tamin'ny fanadihadiana farany ataon'ny ministera ny teknisiana ministera miaraka amin'ny banky iraisam-pirenena dia vinavinaina hoe any amin'ny 500 ny fotodrafitrasa no ajarinany lemaka no ajarina eto Madagasikara no misy fahasimbana ka tsy mahavita mahafehintsony araka ny tokony ho izy ny rano ka mampiena ny vokabary eto amintsika. Zay zany ezaka lehibe ary hitantsika ny solombavam-bahoaka rehetra amin'ny distrika rehetra manerana ny nosy dia manana fangatahana daholo amboary arena fotodrafitrasa ty aminay zany dia ezaka lehibe zany tsy hoe tsy nanao an'ilay fikojakojana ny ireo ilay fikambanana amin'ny tambajotra na ny fanjakana fa noho n'ilay fahasombany tontolo iainana dia mesarotra zany ary mora tratra n'ilay fahavoazana re fotodrafitrasa reny. Zay zany ezaka lehibe tsy maintsy ataontsika ny fiarovana tontolo iainana
indrindra am'izao fiovaovan'ny toetrandro zao. Manao ezaka ministera na miteti-bola ao anatin'ny teti-bola ministera arany dia isan'ny goavana be ny fanarenana sy ny fikojakojana ireny fotodrafitrasa ireny satria ny fananantsika fotodrafitrasa araka ny tokony ho izy ary mamokatra tsara no afahantsika miantoka an'ilay vavitatena ara-tsakafo indrindra vavitatena ara-bary. Raha mikasika an'ireo lemaka lehibe kosa zany ilay ataontsika hoe sokitra Madagasikara na marovoay io na aloatra. Ny aloatra manokana zany dia tena efa marefo tokoa ny fotodrafitrasa kapobeny ao aloatra noho izay fahasimban'ny tontolo iainana zay. Maro ny ezaka nataon'ny tetikasa rehetra teo aloha fa io fotodrafitrasa io dia tena mila fanarenana kapobeny mihitsy. Afaka ataony manarina amin'izao manetsina ren'ilay brèche amin'ilay digue reny zany zay vaky afaka amboarina reny na ny train zany ilay famoahan-drano zay difotra ny atsanga afaka dioviny reny fa mila asa lehibe kokoa goavana kokoa zany io aloatra io amin'ny fanarenana azy akapobeny ary zany mametraka mihitsy hoe zava-dehibe zany satria raha ho vita ny lalam-pirenena fa 420 kanefany ny lemaka loatra tsy voarina araka ny tokony ho izy dia mety verimaina ihany ny ezaka ataon'ny fanjakana ka mametraka mihitsy zany ny ministera amin'izao fotoana izao hoe tokony anaovantsika ezaka manokana ny fanajariana akapobeny ny lemaka loatra sy ireo lemaka lehibe eto Madagasikara toy ny marovoay any Bealanana sy amin'ny faritra maro eto amintsika ambatra tsaratsika n'izay vavitateny zay. Zay le efa tsidiko tary aloha manko mikasika an'ilay hoe amehana ndresaka hoe lara-pamehana eo amin'ny ministera eo amin'izay hoe raha tena hiatrika marina ny zava-doza teraka ty Covid-19 ty eo amin'ny fanarenana resaka relance zany anatin'izay dia hoe ny fambolena sy ny fiompiana no rehetraretina fa tokony ataontsika hoe rehetina miatrika an'izay satria io zany misy eto toerana io ny ananantsika ny afaka mamboly afaka miompy manana ny tany saingy zay ny olana hoe ho anareo amin'ny ministera ve fa mba tena satria tsika ao anatin'izay le hoe fiatrehana ny teti-bola mpanjakana zay efa mba nisy tsipiteny ve na asana projet mitondrany hoe zao ny tena vola tena tokony ilaina fanarenana n'ireo toeran'ireo satria za manokana zao zany fotoana taloha efa mpanao fanadihadiana mikasika ny fambolena sy ny fiompiana amin'iny faritra loatra iny efa olana hatramin'izay io resaka fahatotorany tanimbary amin'ny fasika io dia asa sao dia tokony zao ny fotoana zay tokony anaovanareo tena ezaka ngeza be marina efa teo misy an'ilay BVPI nanao an'ilay fiarovana ny lemaka sy ny iny ty ny vokatry zay le hoe fahasombany ny fiotsahan'ny tany zany dia iny menjera na tanimbary fa sao dia tokony misy zavatra ngeza be kokoa tokony ataonareo raha tena hoe anao lara-pamehana ny fambolena amin'izao fotoanany crise izao tsy haiko na lasa lavitra loatra ny eritreritra rehefa tonga ministra tsy lasa lavitra ny eritreritrao Bertrand fa zany mihitsy ary zay zany no ilana n'ilay ataontsika hoe paikady akapobeny apetraky ny gouvernement sy ministère satria ireny fanarenana lehibe ohatra ireny dia tsy ho zaka ny teti-bola mpanjakana atsika irery fa tsy maintsy iarahantsika amin'ireo mpiara-miombonantoka satria ny fanarenana amin'ny akapobeny dia tena mila vola lehibe goavana zany ny fanarenana an'ireny dia zay efa irahantsika amin'ireo ilay mpiara-miombonantoka na amin'ny banky iraisam-pirenena io na ny ireo ilay fiaraha-miasa toy ny any Japon ny FIDA sy ny sisa zany reny zany atokako mitokana mihitsy ny hoe ny fanajariana goavana dia tsy maintsy iarahantsika amin'ny mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena fa ny zaka ny toe-bola mpanjakana kosany dia ny fanarenana an'iren'ilay ataontsika kelikely zay mbola tsy tena nitrangam-pavoazana goavana be reny dia lara-pamehana ho antsika ihany koa zany reny dia eto zany ny mariako hoe tsy fanarenana ihany angena atao ministera fa amin'ity taon'ity zany mametraka koa ministera ny paikady manokana anampiana n'ireo le mpamokatra zany mba tena mpiakatra ny vokatra zay vokariny. Inona moa ny fampiakarana an'izany vokatra zany? Fampiakarana ny vokatra nge dia tsotra io tsisy miracle io fa hoe mila mampiasa tsika
masomboly zay voafantana sy tsara ary azo antoka fa mokatra be ary mampiasa ihany koa ny zezika na zezika organique io na zezika mineraly ny tatsaha malagasy mpamokatra malagasy dia mahay mamboly vary fa ny anam-pamokarana no matetika no tsy ompelatanan'izy ireo ahafahany manao an'izay famokarana tena manara-penitra sy mamokatra be zay de niezaka ataon'ny fanjakana zany amin'ity de ny hoe ndao amoraitsika ny fahazahoany ny mpamokatra ny anam-pamokarana ka ny fanjakana no anome iantoka ny apahany ny vidin'ireny anam-pamokarany reny na ny masomboly io na ny zezika io na ny fitaovana madinika oentina mamokatra mba ahafahan'izy ireo mapakatra aingana ny tahambokatra ny tahampamokarana zay ataon'izy ireo zay nametrahanay an'lay hoe dokany mora ho an'ny mpamokatra na DMM moa ny ilazana azy efa misy fanetana natao reny dia natao ampanakekezana ny tatsazany ilay anam-pamokarana ary azahoany amin'ny vidiny mirary izay misy fanampiana avy amin'ny fanjakana mba ahafahan'izy ireo mampiasa ny zezika mampiasa ny masomboly mampiasa ny fitaovana madinika ampiakarana aingana ilay tahambokatra zay vokarin'ny mpamokatra eto Madagasikara hatramin'izay mantsy de lazaina hoe tsy ampy ny fanohanana nataon'ny fanjakana amin'ny mpamokatra de zao zany anao ezaka tsika anohana manokana nireny mpamokatra reny mba ahafahan'izy ireo mampakatra an'izay vokatra vokariny indrindra ny ara-tsakafo zay eto Madagasikara. Vao programa mipetraka sa efa miatra mihitsy zay zao tompoko? Programa vaovao zay ary ao anatin'ny fandaminana amin'izao lay fandaminana ny teti-bolam-panjakana ministera zao ary zay koa zany no toromarika ny mena andreo le tetikasa rehetra mba fiahin'ny ministera miaraka mpamatsy vola iraisam-pirenena sy ireo le mpamatsy vola any ivelany hoe aty ny lara-pahamehanay manomboko zao ka noho izany zany dia anona ametrahantsika ny ezaka rehetra le ezaka zany de ny hoe fanamorana ny fahazahoan'ny mpamokatra anam-pamokarana zezika masomboly fitaovana enti mamokatra mba ahafahan'izy ireo zany mandray anjara feno amin'izay fahavitatena ara-tsakafo eto Madagasikara zay. Eo amin'ny fahaiza-manao sy ny atao hoe tena resaka hoe ny matianina n'ireo mpamboly ohatra no resara raha tsy laza fa tsy ny hoe ny fampiasan'izy ireo n'lay zezibazary farany teo moa zany ny ministera de arabaina aloha nareo fa de hoe lany tena livon'ny parlemanta ny hoe ny agriculture bio zany hoe ny fambolena zany zay miopana amin'ny fampiasaina ny bio zany fa ny zavatra misy eny an-tsena dia ankizikely zay tsy manana anina koa fa de mivarotra ohatra mivarotra afikasika izy mivarotra an'ireny produit chimique zay entina ampiasainy ny tantsara iny tantsara koa mampiasa azy mampiasa an'le izy fa hoany fotsiny de eo anatrehan'izay eo amin'le vokatra zay ampiasaitsika zany misy fiatraikany be dia be ao anatin'ilay vokatra miakatra zany zay zavatraika ny tiako atonganina zany miaiza zany eo amin'izay hoe tantsoroka ara-teknika ho an'ireo le mpampiasan'izay le produit zay zany marina mihitsy zay fanontanianao zay ary zay zany ny ezaka tiatsika hotratrarina anatin'ilay fametrahana le ataony hoe DMM io inona moa zany le DMM io tsy mandeha rery le dokany mora ho an'ny mpamokatra io fa miaraka amin'ny fanavaozany ihany koa an'ilay karatry ny mpamokatra na le hoe carte de producteur ary carte de producteur digitalisé zany hoe mampiasa le teknolojia vaovao afaka andefasana vola dia iny ny mpamokatra zay manana zay kara-pamokarana digital zay zany zay mandraisany vola fanampiana avy aty amin'ny fanjakana makany amin'ireny le dokany mora mpamokatra reny dia any zany no entiny ohatran'ireny carte carburant le fanily ohatra raha ny mpiasa mpanjakana dia makeny amin'ny station service fa le tantsaha kosa zany le karatra an'iny zay misy vola ao anatiny hoentiny makeny amin'ireo le dokany mora mpamokatra izay nahazo fakatoavana taty amin'ny ministera mba ahafahan'izy ireo mividy le anam-pamokarana na le fanafody zany na le zezika na lay masomboly ary zay afaka rahantsika maso zay afaka fatarina hoe ny vola zay nalefany aminao de tsy maintsy zao ihany ny afaka vidinao zany hoe tsy le hividy any amin'ny sisiny tso le teneninao zany izy amin'izay fotoan'izay le fanohanana avy aty amin'ny fanjakana fa any amin'ireo le mpivarotra zay nahazo fakatoavana ary manaraka amin'ny fenitra ara-teknika mba tsy ampiasapiasa fahatany amin'ireny fanafody zay tsy fantam-piaviana reny ary ho an'ny ministera de voara-maso tanteraka hoe nakaiza ny vola namena
nomena andreo le tantsaha nampiasaina amin'inona le izy ary niteraka vokatra toy ny inona. Zay zany tena fanovana ray lehibe goavana apetraka eo anivon'ny ministera zany zay am'izao tsika miteny zao ary efa maro ny fanentana sy fampahafantarana natao amin'izay manerana ny district. Amin'ity taon'ity zany de district 10 zay isan'ny mpamokatra indrindra no anomboana azy fa tsy mijanona amin'ny district 10 fa mbola district rehetra manerana ny nosy zany atsoatsa dia hoenika tanteraka nio dokany mora ny mpamokatra na de même io mba afahandreo le mpamokatra izay manana n'ilay karatry mampamokatra azy mahazo ny fanohanana avy amin'ny fanjakana ary misitraka andreo lay anampamokarana isan-karazany araka amin'ny fenitra ara-teknika reo. Izy koa ny fanohanana ara-teknika moa apetraka amin'izany fa ny teknisiana moa zany amin'izao fotoana izao de efa manao an'izay fanentanana sy fampahafantarana amin'ireo le 10 district zay sitraka voalohany an'izay DMM zay isika amin'izao. Milohan'ny idiontsika amin'ny tapany faharoa dia naraka kely an'ity fanentanana ity tsika. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi la liberté d'expression? La liberté d'expression est un droit, le droit d'exprimer librement ce que l'on pense. Ce droit est une liberté fondamentale, proclamée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ainsi, chacun a le droit d'exprimer ses idées dans le respect des autres, même si ces idées déplaisent. Mais pourquoi c'est si important, la liberté d'expression? Car sans liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de penser et pas de démocratie. C'est-à-dire que le peuple ne peut pas s'exprimer. Par exemple, dans certains pays, il est interdit d'exprimer toute idée qui n'est pas en accord avec celle des dirigeants. Dans ces pays, il n'y a pas non plus de liberté de la presse. Les journaux ne peuvent pas parler de certains événements ou critiquer le pouvoir. Or, la liberté de la presse garantit aux citoyens d'avoir toutes les informations nécessaires pour se forger une opinion librement. Pour cela, les journalistes obéissent à des règles. Ils peuvent parler de tous les sujets, mais en faisant attention à vérifier l'information pour en garantir la qualité. C'est pourquoi, dans une démocratie, les journaux ont pour rôle d'éclairer leurs lecteurs et de susciter les débats d'idées entre les citoyens. Charlie Hebdo est un célèbre journal satirique qui existe depuis des décennies et qui réagit à l'actualité en publiant des dessins humoristiques. Le 7 janvier 2015, ce célèbre journal, nécessaire à la démocratie, a été victime d'une attaque terroriste qui a fait 12 morts et des blessés. Cet attentat est un choc, car en tuant les journalistes de Charlie Hebdo, les terroristes se sont attaqués au symbole de la liberté d'expression en France. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Ya, toy ihany fandarana eo amin'ny lafin'ny fiompiana sy ny jono angamba no resantsika. Ny fiompiana zay atao hoe voakapoka mafimafy ihany no fahitako ny reo le piopy akoho fakana nofo, le mpanao poulet de chair zany sy ny akoho manatody lava, satria ny zavatra hita zany tao anatin'ny fanombohan'ny fiboana dia ny katona daholo reo trano lehibe na ny trano fandraisam-bahiny na ny restaurant na reo le hôtely lehibe mpandray fanambadiana isaky ny faran'ny herinandro izay atao hoe mpanjifana izy ireo tena hoe mpanjifa maritra zany, mpanjifa maritra reo olona zay mpamokatra akoho fakana nofon'ireo. Misy moa zany no atao hoe faly satria memora le sakafo atao hoe mandalo ihany zay fa raha tena jerena amin'ny lafiny ara-toe-karena dia fampitehana ihany koa ho an'le olona zay manao an'ireo. Ho anareo amin'ny ministera inona no nataonareo zany rehefa mahita an'izay zavatra niseho zay zany nareo mino fa mahalala bebe kokoa mihoatra mikasika an'izay anao tompoko. Ya, mahakasika an'izay zany tena zava-dehibe ho an'ny ministera sy ny teknisiana teo anivon'ny ministera dia ny hoe satria misy fahaiza-manao sy traikefa reny mpiompy reny zay azony tao anatin'ny fotoana elaela. Zany hoe lay compétence an'ireny olona ireny zany dia narovana tsy ho very noho izao vokatry ny Covid zao. Dikan'izany zany dia hoe atao zany zay tsy hahafaty aloha an'ilay fiompiana zay aingam-piodina toy ny fiompiana koa, satria raha tena maty tanteraka ireny dia niverenany indray ao anatin'izay le fiompiana zay mety hanahirana be, satria fantatra fa tsy maintsy isy fiatraikany foana aloha zany le hoe miaina ny fanjifana.
na tiatsika na tsy tiatsika zany satria mikatona andreo lay gargote mikatona reo lay fandraisam-bahiny sy ny sisa araka ny voalazanao teo a de tsy maintsy hiena zany fanjifanana an'io mandritrana fotoana voafetra aloha ka zay lay fienan'ny fanjifana zay zany mba tsy hiatraika mivantana any amin'ilay famokarana satria aingam-piodina io a raha toka mitohana be zany lay vokatra any a tsisy adaptation zany hoe fanamboarana n'lay famokarana de mety ho faty tanteraka ilay toeram-piompiana de zay zany natao ministera hoe tsy manina miena aloha zany ahena tsy kelikely aloha zany ny vokatra vokarina fa atao kosa zay tsy afaty an'ilay fiompiana mba tsy ho very koa zany lay traikefa zay nanandrem-piopireny de nametraka moa zany zay a ny hoe afangano nametraka ohatrany hoe teny amin'ny eny anansana zany zao miaraka amin'ny MPE a de nasina ny hoe afahana manjifa manakaikaiky kokoa andreo lay mpanjifa teo ihany koa zany nangatahana teo anivon'ny CCO hoe lay couvre-feu aza atao tena hoe amin'ny valo ka hatramin'ny 5 maraina fa mba ataovy amin'ny 6 vao manomboka hatrany amin'ny 4 maraina mba afahana zany a andreo lay mpampiopy reo mandefa ny vokatra eny an-tsena indrindra lay vokatra toy ny ronono ny atody satria raha tena tery de tery fotoana afahany a mandeha mivarotra an'le izy zany dia mety misy fiatraikany be zany rehetrarehetra zany efa andraisa ministera mba tsy ho faty zany le traikefa anana andreo lay mpamokatra reo am'izao fotoana zao zany efa manomboka misokatra tsy kelikely zany izy zao a dia zay koa zany jerevan'ny ministera ahoana ny anoanana azy ireo manokana ao anatin'ilay DMM lazaiko teo sy ny fepetra rehetra zay apetraky ny ministera fa ny zava-dehibe ho atsika dia lay traikefa zay anana n'le mpiompy a tsy ho very momboka akory a satria de ho faty tanteraka ny fiompiana taona ka ny mamerina an'izany de mbola lafolafo kokoa noho ny miaro azy a tsy ho faty tanteraka de zay zany paikady napetraky ny ministera am'izao eo amin'ny lafin'ny fiompiana omby resaka reo le parlementaire ihany no tanteriko aminao eto hoe rehefa mitranga zao atao hoe crise ara-toekarena teraky ny covid sy ny fiboana raha-pahasalamana zay tsy maintsy atao fiarovatena zao dia atao hoe mirongatra ihany keo ny alatromby ny ambanivohitra any zay ny filazan'ny olona ary voatery amidy mora zany reny omby reny todika am'le resaka fampiasana ny puce électronique tsika io ihany koa moa zany ny kavon'omby sy ny fibre zay hoe reny fitaovana entina miaro an'ireo biby zao biaiza moa am'izao fotoana zao tokony mikasika ny fampiasana n'lay puce électronique le puce électronique zany a mariako zany fa iny tena natao am'le hoe iadivana am'lay tsy fandripahalemana n'lay alatromby zany de iny zany a natao a misy andian'omby zany a dia misy omby anankiray ao anatin'lay andian'omby a asina n'in'lay puce électronique tsy ny omby rehetra fa tsy ny omby rehetra fa lafolafo le izy a ary teknôlôjia manokana dia amin'ny andian'omby zany any amin'ny andian'ny 30 na 50 any a zay miaraka hatrany dia ny ray am'ireo a no mitondra an'io lay bolus puce électronique géolocalisable io ka raha mangalatra zany misy ny alatromby zany a dia lasa le andian'omby a dia ny ray am'ireny zany afaka raha maso a afatarana hoe aiza amin'ny fotoana inona aiza ireo omby reo zay zany lay paikady voalohany zay zany le tena iadina amin'ny tsy fandripahalemana napetraka tamina faritra pilote ava melaka ny tena nasiana azy io zany a zao am'izao tsika miteny zao any amin'ny puce 10,000 sy 4,000 no efa oentin'ny omby a amin'ny andian'omby any zany najanona kely aloha fametrahana azy io satria nisy olana ara-teknika kely zany zay mbola mila amarininy teknisianina satria nisy napetraka zany izy io dia avoakan'le omby le izy avy eo de hoe aloha jerevana tsara hoe inona lafiny ara-teknika tokony hatsaraina mba tsy hiverimberena an'izay zany a dia manao fanadihadiana zany zao ny mpikaroka sy ny teknisianina mijery hoe ny lera ampidirana azy io hoe fotoana ametrahana azy amin'le omby ve mahatonga an'izay satria tsy izy rehetra akory no avoakany fa misy avoakany a sa rehefa naona ve sa rehefa manahoana le omby a ny tsara metrahana azy io zay zany a misy fanadihadiana atao zao de mitoy a ny fametrahana azy io zany a ho an'ny faritra zay efa voatokana anaovana an'izany a bongilava melaka sy menabe moa zany ny tena
na jerena manokana amin'izy io. Nahitamokany ihany ve ny atao hoe zay apahany voalohany tamin'ny fampiasana misy ka misy zay satria afaka raha maso zany a ary nagaga aloha zany hatreto de reo lay narahana manokan'ireo a dia tsy nisy nanao fitarainana hoe lasa ny ombinay na de afaka raha maso a isan'andro ary reo a amin'ny alalan'ilay teknôlôjia zay napetraka reo zay zany a ary zay zany mahita hoe inoko fa nisy fiainana ihany kosa na izany zany a any amin'ireny le faritra tena nafapana reny a zay alatrombo zay zany le ezaka mila ataotsika zay de ny ezaka faharoa zany a zay a mifameno amin'io lay voalazanao teo ny hoe lay fibre na le fiche individuel de bovité zany zay mila tsaraina sy le bokinomby satria ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao zany a raha misy ara ny omby tratra ka any anaty fourrière dia indraindray a ny omby anankiray a misy bokinomby anankitelo efatra tsy fantatra tsiny hoe iza ny tompony dia ametraka zany tsika amin'izao rafitra vaovao lalàna vaovao zany a makasika ny bokinomby a sy ny fibre zay ampiarahana kosany a amin'ilay kavinomby elektrônika kavinomby amin'izao fotoan'izao mantsy a kavinomby sorata-tanana ka izay sorata-tanana zay a mety misy osoka enoeny fa rehefa le kavinomby elektrônika izy a de tsy afaka anaovana osoka intsony satria efa misy fitaovana manokana manao ny fijerena zany lecteur zay ahafahana mijery ohatrany amin'ireny le telefona amintsika amin'izao fotoan'izao reny a de rehefa jerena amin'io le lecteur io le kavinomby elektrônika io a tonga de mivoaka eo daholo a ny makasika an'le omby vita vaksiny ve lokon'le omby a ny sarin'le omby a raha ilainy zany a ny tompony a sy zay rehetra makasika ny fiainan'io omby io ny varitra ny fanaovana taminy a iza no mivaritra iza no mividy a iza no tompona ndraiky mpanjakana nanao an'izay fifamarotana zay zany hoe tsisy tsony zany ahafahana manao an'ilay osoka ary raha sanatry very le ombin'le olona de afaka miteny izy any amin'ny tompona ndraiky mpanjakana hoe ny omboka mitondra larana zao very dia avy hatrany zany a iny omby iny a le kavinomby iny dia efa mariana ka rehefa mandalo fitsiriany de mivadika menamena lokony hoe omby maloto tia ka eny amin'ireny le toerana rehetra na any amin'ny famononomby io na eny amin'ireny le contrôle eny andalana reny a dia omenan'izany fitaovana zany daholo ny manam-pahefana sy mpitandro ny filaminana zay tompona ndraikitra anatin'izany a ka ny omby a zay mitondra ny kaviny io zany de fantatra avy hatrany na madio na maloto ary tsy azo atao osoka io zay le fanavaozana ataotsika amin'izao fotoan'izao ary ny faritra nomboana an'izay dia ny faritra nosy a androy a ary ny faritra orombe iny zany dia amin'ity taonyity dia any amin'ny roetsy any hoany nisan'ny omby a amin'ny faritra iny hitondra ny kaviny io tsy zay ihany no anatin'io kaviny io fa lafa ny fanarahana ara-teknika rehetra nanao vaksiny fitsaboana sy ny sisa makasika an'ireo omby reo zany dia ho hitao zay le hoe tsika tokony mba miaina ao anatin'ny fivoarana ara-teknôlôjika de mampiasa an'izany a mba ahafahantsika manatsara ny fanaraha-maso a an'ireny biby fompo reny ka apetrakitsika zao zany izy io a amin'ity taonyity ihany koa eo amin'ny fiarovana an'le biby zay fa ny eo amin'ny fampitomboana taranaka azy reny raha ny omby resahana aizany politika ny ministera amin'izao fotoana zao tsy mifampitomboana taranaka ihany satria isan'ny fanontaniana lehibe mipetraka amin'ny ministera ary andraikitra didy lehibe iantsoroan'ny ministera dia ny hoe mba hitombo a nisan'ny omby eto Madagasikara tsy ho lany tarangana tsy ho lany tamingana ary tsy ena nisan'ny omby eto amintsika satria malagasy a sy ny omby dia toy ny malagasy sy ny vary ihany isika zany ao anatin'ny kolotsaintsika ny omby ka adidy lehibe zay tsy mifampitomboana taranaka ihany ny ataotsika fa isan'ny paikady lehibe zay andrasana ministera dia ny fiarovana ny fahasalaman'ireo omby reo satria raha toka miena zany a nisan'ny omby maty noho ny tsy fahasalamana noho ny aretina na de mbola any amboaka reo omby reo na izy mbola kely a dia isan'ny mampitombo ahafahantsika mampitombo nisan'ny omby zany satria amintsika miteny zao zany de misy any zay fahavoazana zay na tsy ampy sakafo le omby rehefa voakely a de maty mbola kely le omby a na tratra ny aretina dia maty mbola kely resaka aretina vaksin'omby zany tena ezaka goavana ary tsika ametraka amin'ity taonyity ao anatin'ilay dokany mora mpamokatra le DMM mba tsy andoavam-bola ny vaksin'omby
ho fiarovana ny fahasalaman'ny biby fiompy zany dia ho ampitomboana ihany koa rele toerana ahafahana mampanaraka an'ireny le omby reny a mba hisy fampanarahana na fampanarahana enti-tanana io na fampanarahana natoraly a mba ahafahantsika ihany koa zany a manabe vo ny fampitomboana ny taranak'omby eto Madagasikara. Tena politika ray lehibe goavana ao amin'ny ministera io fampitomboana ny taranak'omby a satria tsika malagasy sy ny omby araka nambarako teo a dia kolotsaintsika io a tsy maintsy arovantsika tsy maintsy ampitomboantsika nisan'ny omby eto Madagasikara. Marana antsika ny resaka mikasika ny jono tsy hoe faralahy akory ny jono fa nisan'ny mitondra otrikaina lehibe ihany koa an'ny olombelona finanana ny hazan-drano. Tsika manan-karena ranomasina miaiza moa amin'izao fotoana izao io jono an-dranomasina io mampidi-bola traiza zany izy io tompoko. Ny jono an-dranomasina satria tsika nosy a io zany tena zavatra loharano-karena voajanahary a ho antsika malagasy a mila trandrahantsika. Voafehantsika ve izy io tompoko? Ny ahoana moa tsy voafehantsika ny fanjonoana fa ny ezaka atao ministera dia ny hoe maro manampy aloha tsika mpanjono madinika le petit pêcheur zany zay maro be a manamorona ny rika manamorona ny ranomasina manerana ny nosy ampitsika manokana ireny ara-pitaovana na amin'ny fiarovana ny sécurité moa zany a ny rehefa iandrika zany mba anatina fenitra zay miaro an'ny lafiny sécurité zany dia apitsika ezaka be reny sy ny fitaovana rehetra na débarcadeur zany hoe rehefa tonga mivokatra mba tsy tonga de lo fa misy fitahirizana sy ny sisa zay zany ho an'ny mpanjono madinika manao an'izay ezaka zay tsika amin'ny tanàna rehetra manamorona ny rika ra Madagasikara. Fa ny ezaka faharoa zany de tokony mbola apoksihana ihany koa zany ny fisina ataontsika hoe fanjonoana artisanal na pêcherie artisanale zay anelanelan'ny mpanjono madinika sy mpanjono favety amin'izao fotoana izao dia tena tsy misy zany tena kely tena ataoko hoe tsy misy a kanefa na isana ataoko hoe dingana iray zay tokony hisondrotan'ireo le mpanjono madinika. Ny antony tsy mampisy azy io tompoko? Ny antony tsy mampisy azy zany dia mila manao ezaka tsika izay le hoe fampitaovana mila fampitaovana ane zany mila lakana manaraka ny fenitra misy fitaovana misy motera ny hoentina manjono zay tsy voatery ho zakan'le mpanjono madinika zay nisan'ny hoe fanohanana atao ministera ny fahafahana manome an'ireny ohatran'le nambarako tery am-boalohany ary ho an'ny fanjonoana amin'ny industrialy dia tsy maintsy mametraka tsika ary zay zany zao no tanjo ministera amintsika am'teny zao a ny hoe fandaminana vaovao na réforme ny jono industrialy eto Madagasikara satria ny akamaroan'ny jono industrialy eto Madagasikara dia jononindreo le mpanjono industrialy dia avy hatrany dia miondrana ny ivelany sarotra be ny fanaraha-maso an'izay ary tsy miteraka asa ho antsika eto Madagasikara zany no ny vokatra tsy tsika no misitraka azy ary zay zany ezaka lehibe zany hoe ametraka tsika ny atao hoe base à terre orinasa maromaro zany ahafahana mandray an'ireny vokatry ny jono industrialy reny manodina azy eto miteraka asa ary ho an'ny fahavitatena ara-tsakafo zay ihany koa zany no ahafahantsika mandamina an'io marina hoe misy le fiara-miasa amin'ny Union Européenne sy amin'ireo le firenena hafa fa zany tena mila jerevantsika ny arovantsika manokana ny tombotsoan'ny malagasy ny tombotsoa amin'ny be sy ny maro mba ahafahantsika tena misitraka n'izany harena voajanahary zany dia anatin'izany moa zany ministera amin'izao fotoana izao zay le réforme ny gouvernance fitantanana ny arenan-dranomasina ohatr'izay ihany koa ny ety an-tanety moa zany dia ao anatin'ny fiompiana mila ampitomboantsika ny fiompiana trondro na trondro tanimbary na trondro anaty dobo anatina matsabory io sy ny sisa zany mila mafisitsika ihany koa zay. Tapitra ny fotoanantsika mena fotoana fo ianao mba entinao zany mametraka zay afatra lehibe na ho an'ny mpamboly na ho an'ny mpiompy na ho an'ny mpanjono amin'izao fotoanan'ny coronavirus. Ya ny afatra moa zany efa nambarako tery am-boalohany dia ny hoe mila mitandrinatsika ny resaka fahasalamana zay zany ny fahasalamana no voalohan-karena ka ny fitondram-panjakana zany efa nametraka nireny fepetra maro isan-karazany ny fitandrematena fitondrantsika ny masika zany na ny saritava ny sarim-bava zany ny fanajantsika ny elanelana
ny fisasantsika tanana matetika zany fanajantsika amin'ny fahadiovana zany rehetrarehetra zany zany dia mila ezaka ataotsika tsy hoe any an-tsatsika na any ambanivohatra dia lavitra ny coronavirus fa mila mitandrina zany tsika ary manaraka hatrany fepetra mila manaraka ihany koa ny vaovao zay ampitay ny aina manjery ny aina manjery mpanjakana sy ireo aina manjery rehetra amin'ny fanentanana amin'ny fiarovana amin'izay ady ataotsika amin'ity coronavirus covid-19 ty fa akoatr'izay a dia tiako ihany koa zany mampanantena anareo mpamokatra fa fanjakana amin'ity taonyity dia anao niezaka ary efa araka nambara amin'ny filohan'ny repoblika zany hoe anao ezaka manokana izy a anampy atsika anampy anareo mpamokatra amin'ny alalan'ilay fametrahantsika n'ilay dokany mora ho an'ny mpamokatra na le DMM mba ahafahan'ny fanjakana manao an'ny fanamorana ny fahazahoana ny anam-pamokarana rehetra na ho amin'ny fambolena io na ho amin'ny fiompiana io na ho amin'ny jono dia ho hitatsika eny zany araha-metraka tsika amin'ity taonyity alay karatra mpamokatra izay mampiasa ny teknôlôjia vaovao ahafahanareo ihany koa zany amin'ny serasera sy mahazo an'izay fanampiana mivantana avy amin'ny fanjakan'izay zany mampanantenaina anareo mba ahafahanareo koa manao an'le ezaka raha atsika atongavantsika amin'ilay fahavitatena ra-tsakafo ho amin'ny firenentsika izay ezaka iraisantsika rehetra io ary ampokosehana anareo mpamokatra rehetra manerana anozy lucer narvelo raha fanomezatsoa nisy ny fambolena sy fiompiana ary-mijono no vahiny fandaran'ny kodalina tamin'ity ariva ity isoriny anao nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitrahany ianao dia mato ministra ary mametraka ny veloma finaritra ho anao ihany koa ary manao veloma ampijery tsika amin'ny rahalahy ary dia mirary tomaro sambatra antsika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany veloma tompoko veloma tompoko Thank you.